aja paminanina andray anao ara-panao dia ty moa za teny zay nomen'Andriamanitra hoe nameteny iray izy dia zay teny ray zay no averiko eto hoe tsy ho resy mandrakizay ianao. Mety mifanjakana manohitra anao, mety olona, mety mpaminany sandoka, mety paster sandoka, mety mpino, mety mpikambanao am-piangonana, tsy ho resy mihitsy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mbola nisy faminaniana diso na fototra ary ty iray ty dia tsy ho diso ihany koa. Dia hanomboka an'ity fotoana ity amin'ny faminaniana aokany Andriamanitra ameno an'ity taona ity amina fitahiana maro ahatonga ny fahavanao hikorontana. Ary efa ao anatin'izany ihany koa dia teresaka amina mpitarika politisiana eto izay nasaina manokana moa tamin'ity fotoana ity. Ny zavatra notenen'ny vice président tamin'izay niara-mipetraka teo hoe raha mihinana amin'ny sakafonao ianao dia tsy mila mieritreritra mahakasika ny toe-javatra hafa. Dia satria moa izy nihinana tamin'ny sakafontsika eto androany noho izany ny zavatra tokony amboarina zany any ambadika any. Ao anatin'izany moa faly mpitarika politisiana eto resaka tamin'ny maire teo ary indrindrindra moa ny vice président zay mahafinaritra anahy indrindra amin'izao teo izy nandiny resaka za moa teo niandry anazy andray ny fitenenana. Dia teo avy nahita hoe niresaka mahakasika ny fifidianana izy oviana moa fifidianana amin'ny volana septambra ka eto vonona hiteny aminao iza ny andresy mba ahafahantsika tsy hanana olana. Betsaka mahafantatra hoe tsy mamototra zany rehefa maminany afantatra hoe misy mpitarika politisiano dia efa tena mieritreritra hoe inona ny teneniko eto. Tsy ampy fotsiny no hoe tonga dia miaraka aminazy eto fa ilainy fanjakana tompoko manomboka manaja ny mpaminany eo amin'ny toerana io. Ny fanajana anazy eny tsy mantsy andanianao vola satria boucherie fa manan-karena tsy mila mivolanao izy fa mila fanajana. Ny zavatra manan-karena tenenin' Jesosy zay ny zavatra nitenenin' Jesosy zay manandanja be hoy izy tsy masina mitany ny mpaminany. Tsy teny ara-paminany iny zany fa zavatra tsikaritra ny tao fotsiny. Tsy midika zany hoe tsy tokony hitranga zaho manokana aloha dia voahaja tsara mihitsy ao amin'ny fireneko zany hoe anjarantsika mametraka atmosfera mba ahafahana manaja ny zanaka eo amin'ny tanàna io amin'ny firenena io tahaka ny fanajana ihany azy manerana an'izao tontolo ka na iza andresy ny fifidianana manatraka dia teneko anao hoe iza ilay andresy azy. Ny olona manaja ny prophète shepherd boucherie zay no andresy ny fifidianana manatraka. Rehefa mivavaka ianao amin'izao fotoana izao tsy arovy Malawi misy iraka an'Andriamanitra hamototra ny lehilahy an'Andriamanitra boucherie eto am-pelatanantsika ny hamototra azy ary efa tony izay fotoana izay mba ataontsika azo antoka hoe amin'ny fifidianana amin'ny herinandro dia le olona eo amin'ny fitondrana overiny fitondrana mba ahafahany fanafana ho tonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia zay ny vaovao-tranga ny fitsarana tao Malawi dia namoaka ny didy zany namoaka ny didy mahakasika ny prophète boucherie sy ny vadiny mahakasika ny fanenjehana zay mitranga teo amin'izy ireo nandritra ny taona maro mihitsy azy. Tamin'izay moa mpitsara teo izy dia nisafidy nanafaka an'izy ireo tanteraka zany hoe vokatra izay fitsarana izay didy nivoaka izay dia afaka tanteraka izy mivady zany araka ny nampinaniny ny lehilahy an'Andriamanitra hoe tsy ho resy mihitsy izy ireo dia nitranga araka izay ny faminaniny. Nampahireziny fanahy masiny Urbet Angel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety Habet.